amin'ity herinandro ity dia ny kolontsaina malagasy. Mbola mandala ny kolontsaina maha-malagasy ve isika amin'izao vanim-potoana izao? Tena misaotaotaka ihany izy ity a. Sasa mitana zao, sasa tsy mitana. Misy ihany no mandalina fa misy ny tsy mandalina koa satria ilay kolontsaina vahiny amin'izao no somary mivelatra kokoa zany. Dia isika mandalina ihany fa somary efa dinidiny indraindray. Mandala ny kolontsaina malagasy ny any ambanivohitra aloha raha tena fantatra. Fa efa very zany eto an-tanàn-dehibe no ireo tanora sasatsasany izay manaraka ny any. Tena mbola manaraka tsika satria mbola amin'izao fotoana izao mbola misy ny vakotrazana, misy ny hira gasy. Dia ny dikan'izay mbola mandala ny kolontsaina malagasy mihitsy zany tsika. Mbola mandalina ny kolontsaina malagasy ve ny malagasy amin'izao fotoana izao? Raha ny hevitro tsy le kolontsaina malagasy mbola mipetraka eo amin'ny ray aman-dreny sy eo amin'ny tanora izy mitady ho very. Ny tanora amin'izao fotoana tsy mahalala an'izany kolontsaina malagasy zany intsony, ohatrany lasa manambanimbany ary mampihoatra azy amin'ny kolontsaina avy any ivelany. Fa eo amin'ny zokiolona izy mbola mipetraka. Asa nga hoe tsy nampita ilay fanabeazana ny radio rehetra dia miezaka mampiseho kolontsaina malagasy, fa eo amin'ny tanora izy efa tsy ao intsony. Raha ohatra hoe misy olona manao malabary dia ohatrany ambaniana hoe tambanivohitra, ohatran'izany. Raha misy manao randrana dia ohatrany tsy lamaody intsony izao fa manao volo eny amin'ny coiffure izao mety. Nefa izany anisan'ny tena kolontsaina malagasy. Ka raha hoe mbola manatsa ve tsika eo amin'ny tanora izy mitady ho very, fa ireo olon-dehibe ny tokony hiesaka aran'izany fa mbola mipetraka ilay kolontsaina malagasy ary io maha-izy antsika malagasy. Raha araka fahafantarako anazy ny kolontsaina malagasy zany ohatrany tsisy mankatoa, tsy hoe mankatoa zany fa ohatrany tsy soatoavina vao hitsakitsaka zany maha-kolontsaina malagasy amintsika zao satria efa diso miditra loatra mirobaroba ny fidiran'ny ara-teknôlôjia eto amintsika. Dia variana amin'izay ny tanora dia adino le kolontsaina malagasy. Izay zany mahatonga an'ilay izy. Raha ny tena fandehany amin'izao fotoana izao aloha dia tsisy intsony ny fandalinana an'izany kolontsaina malagasy zany satria raisitsika ohatra fotsiny ny tanora zao dia mivoana ny amin'ny zavatra tsy tokony ho izy intsony satria tsy manaja ny soatoavana malagasy. Ny olona ankizy tsy mahalala fomba, tsy manaja intsony ny olon-dehibe, tsy manana an'izany intsony hoe rafitra fiarahamonina. Ny ao anatin'ny fiarahamonina zany lasa mivoana makany amin'ny faharatsinandreo manarina mihitsy vokatr'le tsy fanajana ny soatoavana malagasy. Raha nandeha tany anaty fiarahamonina zao ianao dia mandinika ianao fa ankabeazan'ny ankizy dia variana amin'ny Facebook. Zavatra tsy mitondra nefa raha ohatra ny Facebook raha trandrandro zareo anaty internet sy ohatr'izany amin'ny resaka fianarana dia fampandrosoana zany izay fa ny endry zareo any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy mihitsy ny hitondrana an'ilay fandrosoana ka ankasadiny ilay soatoavana malagasy, indrindra fa ny fanarahana ny soatoavana vahiny mahatonga an'izay rehetrarehetra izay. Dia inona moa zany ilay kolontsaina adino ankehitriny lasa tsy manaja intsony ny ankizy ny ray aman-dreny lasa mampianatra ny ankizy amin'ny zavatra tsy tokony ho izy intsony koa satria mena telefônina zany ny ankizy latsaky ny 12 taona dia lasa variana amin'izy dia tsy manohy fianarana intsony. Hany ka lasa tsy mahalala fomba ny ankabeazana. Dia mahay androy ato mbe maro ty mandala. Mbe mandala valim-potoana henanaka izao zany mbe misy ty mandala kolontsaina maha-malagasy. Eo amin'ny misy loha fikambanana na fahita lavitra na eny any anatina politika na ohatr'izany hita hoe mbola mandala ny kolontsaina malagasy. Nefa amin'ny lafiny indray efa somary hoe hita hoe sarotsarotra ihany zany le izy. Araka ny hevitrao, mitazona ny kolontsaina malagasy ve mety sa manaraka ny fandrosoana avy any ivelany? Tena mety aloha zao manaraka ny fandrosoana. Izay aloha ny hevitrako amin'izao fa io zany arakaraka ihany. Azo atao daholo. Misy zany ny tsara avy any ivelany azo arahana nefa ny antsika eto kolontsaina malagasy eto amintsika ihany koa tokony lalinina kokoa. Ia, ilaina ny fandrosoana avy any ivelany, entina fandrosoana ny an'ny tena koa raha ny fahazahoako azy. Izany hoe raha tiako lazaina zany
ilaina tazomina ihany mamalagasy atsika nefa jerena koa ireo kolotsaina entin'ny vahiny entina mpandrosoana izay fananantsika sy izay kolotsaintsika zany ny eritreretiko anazy. Tsara ny manaraka ny an'ny teny toy ny fitafiana, ny randrana sy ny sisa, nefa koa oka tsy adino fa isika dia andalam-pandrosoana ka tokony hanaraka ny teknôlôjia zany tsika, dia tsara ihany koa zany manaraka ny any ivelany. Raha arako ny hevitro aloha dia mandalina ny kolotsaina malagasy ary nefa mila ampiana ihany koa, ilaina ihany koa fandrosoana raha teknôlôjia fa na izany ilaina ny teknôlôjia, ilaina ny kolotsaina malagasy fa tsy hoe mampiasa ny teknôlôjia isika dia adinontsika tanteraka ny kolotsaina malagasy. Ny hevitro aloha raha ny hevitro tsisy ohatry ny mandalina fomba malagasy any satria tamin'ny talohany mitainombo mivadika ozy izy nitolo tsisy maka intsony, ary raha tsisy maka intsony ny mitainombo mivadika dia efa zavatra lehibe zany satria na ny zavatra eny an-tokotany ara tokony tsisy angalatra intsony raha izay no narahany madinika taty am-ba. Fa raha ohatra izy ka raha ohatra izy ka nandeha mivoana tany amin'ny kolotsaina vahiny dia lasa fahoany fotsiny, dia lasa manaonao foana ny zaza madinika ankehitriny. Ny tasa kolotsaina malagasy fantatrao? Ina koa zany maromaro ihany orena dia fitafy malagasy ara fora zaza vita be fora zaza, Ny taovolo ohatra ny tanavo, ny tafy lamba le any reny, ny fora zaza, ny famadihana, zay. Asa tsy fantatro, io zao no ataoko aloha zany mandrafitra fanaka aho dia io ny eritreretiko hoe kolotsaina malagasy satria harena misy eto amintsika ilay volontsangana ananatsika io volontsangana io eto Madagasikara, izay zao anankiray. Inona koa asa ilay voateniko teo hoe hira gasy, vakodrazana, amin'izao fotoana koa famorana mbola misy ny entim-paharazana na dia eo raha ny hoe entin'ny dokotera amin'izao fotoana zany dia mbola mandala ny famorana malagasy tsika. Betsaka ireo kolotsaina malagasy fantatro, toy ny famadihana ohatra satria eo mifankalala mpihavana, eo koa no fantatry ireo tanora sasany ny tena hoe inona marina zany hoe famadihana zany, fankalala daholo koa mpihavana amin'izay. Faharoa manaraka an'izany ny hira gasy, ny hira gasy izay tena ilaina ankehitriny satria ny hira gasy dia feno fananarana ho an'ny daholobe mihitsiny, na ny antitra na ny tanora. Ny kolotsaina malagasy fantatro zao ao zao ny kilalao nentim-paharazana toy ny fanorona, katro, ireny anisan'ny kolotsaina izay tena mampiavaka amin'ny malagasy. Ao koa ny famadihana eritreretina hoe tsy dia noho taty amin'ny vanim-potoana kristiana ny tena dikan'ilay famadihana moa zany misy heviny be dia be fa tsy ho tariko lava ilay resaka fa misy fahasamihafana, misy zavatra roa izay tsy ho voazaka eto fa aleo ho an'ny mpandalina izay ilay izy fa azavaiko fotsiny hoe famadihana, kilalao nentim-paharazana dia ny taom-baovao malagasy ireny zany ao anatin'ny kolotsaina malagasy daholo. Dia raha mivadika any amin'ny tanindrantsika zany hoe ireo any ivelan'ny faritra, ivelana Antananarivo zany dia misy ny joro, maro isan-karazana izy ireny, ny alafady, alavolonjaza, ireny kolotsaina malagasy daholo. Ny didipotra hoy izy tsika fa tsy dia hoe didipotra izay loatra ilay fiteny, didiana hipoitra, ohatr'izay kolotsaina izay. Kolotsaina malagasy fantatro zao dia joro, famadihana, ny fora zaza. Kolotsaina malagasy fantatro ny katro, ny fanorona,